ary maheriza ianareo ka hitondray ny vokatry ny tany ary ny andro faizany dia fahamasahany voaloboka mialy taona. Dia niakatra ireo ka nisafony tany hatramin'ny efitra zinaka hatrany Rehoba dia ao akaiky ny Amata. Dia niakatra tao amin'ny tany atsimo izy ka nakany Hebrona ary teo Ahimana sy Sesay ary Talmay teraky ny Anakita. Ary Hebrona dia vaorona 7 taona talohan'ny Zoanany Egypte. Dia nakany amin'ny loasa Eskola izy ka nanapaka sampam-boloboka teo izay nisy sampam-mira ihany ary nolanjay ny roa lahy tamin'ny azo izany ary ny amponga bendanitra sy ny aviavy dia nitondrany koa ary izany tany izany dia nataony hoe loasa Eskola noho ny sampam-boloboka zay notapahany zanak'Israely teo. Ary ny verina avy ny safo ny tany ireo no ny afaka 40 andro. Dia nankeo amin'ny Mosesy sy Arona ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany an'efitrom-parana izy dia tany Kadesy. Ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady naleo azy ny vokatry ny tany. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa tondra dronono sy tantely tokoa izy, ary tony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe. Ary koa nahita ny teraky ny Anakita teo izahay, ny Amalekita ny monina eo amin'ny tany atsimo. Ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita ny monina any amin'ny tany avoana. Ary ny Kananita ny monina eo amoron'ny ranomasina sy amoron'ny Jordana. Fa Kaleba nampangina ny olona teo anatrehany Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa aresy azy tokoa isika. Zay mamaky any manao amen hoe namaky daholo ve reny nanao amen reny. Fa hoy kosa lehilahy zay niara niakatra taminy tsy mahazo miakatra resy ny olona isika fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevona ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be, ary nahitany Nefilima teo izay dia taranaky ny Anakita avy tamin'ny Nefilima, ary teo masonay dia tahaka ny tsingentany izay valala izany, ary toy izany koa izay teo imasona. Ovakitsika ny numeri 4:12 hatramin'ny 5. Dia nanandratra ny feony ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny alina iny. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy. Inona ene isika mba maty tany amin'ny tany Egypta ihany? Na inona ene isika mba maty taty amin'ity efitra ity? Na Jehova no mitondratsika ho amin'ity tany ity ho lavy nitsabatra, ary ny vaditsika sy ny zanatsika madinika olom-babo tsy aleotsika ve miverina ho any Egypta. Dia nifampitaona hoe izy andeha hividy mpitarika isika ka hiverina any Egypta. Avy reo ny esprit de réclamation. Avy taiza moa reto olona reto dia hoaiza izy reo, dia efa kaiky tonga izy reo amizao. Tao mavy azafady de te hoaiza ny ray izy amizao io. Avy taiza zareo io dia andeha hoaiza
rehefa kaiky tonga iza iteo aizany ray avereny hoe esprit de réclamation. Averiko vakina tsara ny andininy fa roa dia nimonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanaka Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inona eny isika mba maty tany amin'ny tany Egypta ihany. Matsiaro tay izy raha ho faty any ozy sy aleo ve maty tany Egypta. Tsy mba hoe raha mba tany Egypta tsika tamin'izay dia ho velona fa le Egypta mihitsy mpiny iverenana. Zay mahatonga ny teny ianao teo tsy mahazo miveron-dalana ianao satria io Egypta io dia ny fiverenan-dalana. Amin'ny fotoana vao miveron-dalana ianao dia misaintsaina ny ho faty koa ianao izay. Misaorany tomaza fa tsy maty tany Egypta ianao rahalahy, tsy maty tany Egypta ianao raha navavy malazy isorin'Andriamanitra izany fa raha maty tany Egypta ianao very ianao zay. Inona eny isika mba maty taty amin'ity efitra ity. Misy olona dia misaintsaina ny ho faty foana, misaintsaina ny higadra, misaintsaina ny ho potika, misaintsaina ny tsy ho tafavoaka. Zay no ianarantsika momba ny toe-tsaina androany. Ilaina ny vavaka be fa vavaka tsy miaraka amina toe-tsaina mandresy tsy misy fotoana mihitsy andresy. Fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tato anatin'ny baiboly nandresy dia nanana toe-tsaina mandresy izy. Ka ninina réclamation ataon'ny Satana, réclamation satanique, miala mainy Israela sy zanavavy. Andininy fa telo. Nahoana Jehovah no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavitsabatra manome tsinan'Andriamanitra miady hatrehany. Manome tsinan'Andriamanitra fa mafy loatra ny zavatra hatrehany. No everiny fa tsy vitan'Andriamanitra miaraka aminy amin'io zavatra io. Androany adia miteny aminao mazava tsara fa vitan'Andriamanitra miaraka aminao ny amin'io zavatra io. Mandresy miaraka amin'Andriamanitra ianao ny amin'io zavatra io. Raha ianao rery resy fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao mandresy an'io ianao. Raha ianao rery tsy vitanao io fa raha miaraka amin'Andriamanitra vitanao io. Raha i Mosesy rery tsy navaky ranomasina mena fa raha miaraka tamin'Andriamanitra sokatra ny ranomasina mena. Lazao ny akaikinao vitanao miaraka amin'Andriamanitra io. Na manahoana adinao hoe na adiny firy ny olana ho tantarainao eto hoe ary na olana tantaraina mandritra ny ray andro aza hoe tenenao an'izany izy. Raha hiaraka aminao Andriamanitra dia vita io hoe. Avereny raha miaraka aminao Andriamanitra mandresy ianao. Mbola afaka mino an'izany ve? Mbola afaka mino an'izany vera lasa navavy. Nanome tsinan'Andriamanitra izy reto hoe nahoana izay nentinao aty ho lavon'ny sabatra. Iza no nilaza taminy fa tsy maintsy ho lavon'ny sabatra izy ihany. Ary ny vatsika sy ny zanatsika madinika ho babo. Iza no nilaza taminy fa ho babo izy mianakavy. Izy ihany. Inona no lazainao momba ny tenanao? Inona no lazainao momba ny tenanao? Fa zay lazainao momba ny tenanao zany no mitranga. Zay saintsainao momba ny tenanao zany no mitranga. Misy formatage mila atao eto androany. Misy zavatra mila hovainao anatin'ny sainao, misy zavatra mila esorina, dia misy zavatra mila amplena rahalahy anapavy. Aza mieritreritra ny anova zavatra raha tsy hainao aloha ny ova ny anaty any. Aza tenena hiova ny zava-misy raha tsy ny any anatinao aloha no miova. Ary zany no ilana toroteny, zany no ilana tenin'Andriamanitra, zany no ilana fampianarana anovany ao anaty. I Davida rehefa nifanatrika tamin'ny Goliata, tsy Goliata ny nakeleziny fa nitao-tsain'ny Davida mihitsy no hafa. Tsy Goliata ny nolemena fa i Davida mihitsy no hafa nitao anatin'izay hoe izy inona io Filistina tsy mifora io no iaika ny miaramila n'Andriamanitra velona.
sy ny zanak'Israely mahita hoe mpiady hatramin'izay ny ainan'io, avoranjanan'io, fa i Davida tsy nijery ny olana fa nijery ny tany anatin'ny tany hoe Jehova momba anay. Iza i Filistina tsy mifora io no miaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona. Ainao fantatry fiangonana rehetra androany fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Anao sy anabavy, misy Andriamanitra miaraka aminao, misy Andriamanitra miaraka amintsika. Velona ny Andriamantsika. Zany ny amboleo anatin'ny sainao zany. Ny olona mitoky amin'ny kalalorona, mitoky amin'ny sasavavin-drano aza dia mireherehery, mba samy rehereha va ianao amin'ilay miaraka aminao. Mba samy rehereha va ianao amin'ilay any anatinao. Mba samy rehereha va ianao ny amfombary anao. Hoe misy Andriamanitra ao ambadiky ny fiainanao, misy Andriamanitra mombanao, misy Andriamanitra miaraka aminao. Alleluia. Lasao ny akaikinao mavita azy ny Andriamantsika ary namako hoe. Lasao izy ô frère, ô sœur, mavita azy ny Andriamantsika hoe. Freto mahita eo lavin'ny sabatra zay. Sabatra aza mbola tsy nivoaka amin'ny traniny akory. Rehefa mahita eo lavin'ny sabatra zany. Tsy aleontsika ve miverina ho any Egypta ozy, tsy aleontsika miverina ho any Egypta fa misy zavatra mireklame azy hiverina amin'ny fiainan'ny tany aloha. Aleko miverin-dalana, aleko any amin'izao tontolo izao ihany. Misy volonté hiverin-dalana. Dia ny fampitaona hoe izy andeha hividy-pitarika isika ka hiverina any Egypta. Maninona tsy nandeha erery-tany fa mbola mitady pitarika indray. Raha hiverin-dalana ianao za mitarika namana, fa tsy raha isy natsony ianao amin'ny fotoana hiverenanao amin'ny manaraka, satria ny mpiverin-dalana inge mbola hiverina ihany. Satria ahoana moa tsy hiverenany ihany inge, na izy maty na izy miverina. Maheno na tsara ve nareo? Ny antony tsy atafaverina azy ato ao amin'ny tompo dia izy naninona maty. Fa na hoaiza ianao tsy ahita tsirony any amin'izao tontolo izao antsony. Tsy ahita tsirony any amin'ny tromba any ianao, tsy ahita tsirony any amin'ny fanompotsapy any ianao, tsy ahita tsirony any amin'ny fiainana tsy izy any ianao. Herintaona mety mbola tamany ianao, roa taona mety mbola tamany ianao, fa aorianan'izay ianao raha mbola velona tsy maintsy tsiriritra ny fiainana ianao. Ilay olona hiverin-dalana io no resako. Iza ny resako? Antanina namanao zaza ny tenen'ny dada zany sahiana hoe valio izy. Ianao nge mahazo miverin-dalana, mahazo miverin-dalana kena iza moa matiantoka raha emitra ianao. Fa fitiavana anao nge nitondrana mambavaka anao mba tsy emitra. Fa sao dia anao vava rehefa mba tsy hitahita iny, aiza tsy hitahita, mbola fa za matahotra izy ka matahotra amin'izany. Zany nge ny ataony miverin-dalana za matahotra ozy, inona ny atahoranay? Firy ny emitra fa mbola ity zay ity hatramin'ny andro. Tsy misy fatiatika ho antsika ho an'ny olona miemitra. Fa le miemitra ny matiantoka. Ary be dia be ny etaetany te hiverina fa misy sakany. Amin'ny sabotsy andeha amin'izay. Fa misy vato be manaka anazy zoma hariva mandram-pamarain'ny andro. Tsy mora ny miverina raha ohatra ka niala ianao. Mipetraha tsara amin'ny toeranao eo. Fa sarotra ny mahita ny lalana mankato rehefa niala ianao. Ary amin'ny fotoana hiverenanao, le olona vaovao tonga tamin'ny fotoana natongavanao nefa pastera. Izy ray no mampianatra anao eto. Misy aza tsy teo ray volana fotony no voatonga ao fa karazan'olona tsy fantatro misy ferony ao ary efa mirehatra be daholo. Ataovy io mangitrigitrika io ahitanao azy. Ka zavatra roa ny miandro ny mpiverin-dalana, na izy potika dia hiverina izy aorinany kanefa efa feno fofony kisoa izy. Tahaka le ny olona niala tao an-trano iray. Misy anke izy io fitahina mampiverin-dalana fa tsy voatery problème.
ilay zanaka tao an-tranon'ny papany ike vola be nampiamitra azy nazo fanaka nazo vola nazo am'izao rehetrarehetra zao ny liba miaraka amin'ny karazam-behivavy am'izay potika avy any mitady asa inona ny asa hitany ny andro kisoa inona ny karamany mipetraka ao an-trano izy laza taminareo fa nazo vary masaka izy tsy sakafo zany izy fa ny karamany de zao mipetraka ao am'le olona fotsiny mipetraka atoamiko anao miandro ny kisoaka anao de mikaramanao mipetraka ao an-trano fa tsy misakafo iverinao fa tsy grave moa ny miverin-dalana hoy ny baboly satriny ameno ny kibony amy sakafo fihinany kisoa fa nany kisoa aza tsy nanoleny nona mafy am'izay ke izy ma tonga azy tonga sainy hoe ny mampiverina n'le olona ny verin-dalana ao amin'ny tompo de any fahasairana an'izay fa impito mandifotr'olona hoy zay fiteny zay tsy tafavoaka mitsony eo zay iverina am'izay any fa rehefa verina efa maimbo fofokisoa zay fa manimanitra volinahitra sasany efa manana fiara anankitelo sasany efa natao mariazy nyrehatra betato efa mitondry zazakely sasany efa nandianana tany notokanana le trano fahabeny iny sasany efa pastera any asambava any any andapa any avoimara any anosibely vina alleluia sasany efa manao mission any France alleluia lazao namanao fotoana iverenanao lalana hoe zay mandroso foana fa miankina aminao ihany mbola hemitra venao io misy aminareo moa mbola tsy fantatra anao ahoana fa mbola traitement de délivrance aloha am'izao aorina kely eo mahita anazy eo ahoana mahazo miemitra anao ka tsisy andeha hitady anao any an-tranany mihitsy miverena lahy zay ngomangomanao any anao inao zatra ao pahiresina lava io zatra tsina amin'ny telefôny tsisy numéro anao aty amiko tsisy numéro anao aty amiko any ty any anao mandeha tsara ve anao fa io ny mahazo anao raha vo miemitra anao lafo-tsavatra fa raha mandroso anao rano masy tamenao sokatra raha mandroso anao lasanafitra raha lasana mafana dedebe amina lasana baveto tsy izy tamin'ny heritaona ntsony izy androany io afa ny fiainany tamin'ny taona lasa efa afa izy be debe amina lasana baveto afa ny fiainany tany amin'ny telo taona lasa efa afa izy zao ato manko somary tsotsotra pôzy daholo na lasana bavy fa tsy arakaraky io pôziny io ny fiainany maromaro ny patron amreo alleluia maromaro ny patabe amreo tonkelany namanao sao de mba hainao zany fatadiavo lalana any hoe orakoraka mafe mahazo miemitra tsara mahazo miemitra tsara mahazo maninona hoe fa tsy mahazo tsy ho lavitsabatra andeha fidipitary sika ka iverina any Egypte aza mifampitaritary karaha emitra avy andany anao rery mandeha any raha manomboka malaina ka kamokamo anao za zany efa kamokamo zany efa tsy te hivavaka aza resana amin'ny olonato zany tonga de ndana fotsiny de manao vatsy tany satria tarika olona anao amin'ny lalana tsisy Simona nge nireklame satana de niemitra andehana rato aozy de ozy reo namany fito mirahalahy reo zay koa andeha fa raha tonga de nandeha nanjony samy rery tany de tsy nahazo samy rery tany de mba izy rery any fantarika namany raha ohatra ka tsy androso anao aza milaza an'izany any namanao mino afa tsy hainao anefa zany tsy hainao mihitsy zany amen matotonge eto amin'ny tiandro atoandro be ty anao vonina androso anao vonina andeha lavitra anao andiny fadimy ary mosesy arona de lakoka teo anatrany fivoriny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra andiny faheniny ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone izay isan'ny nisafiny tany dia nandritra ny fitafiany ary ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy roa lahy kanana hoe
ny tany izay nalena enosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehova isika avereny hoe mentalité. Ny tany izay nalehanay enosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehova isika dia hitondra atsika ho any amin'izany tany izany izy ka omeny atsika dia ny tany tondra ronono sy tantely. Andino fa sivy enoy tsara fa aza mihodina amin'i Jehova ianareo ary aza mataotra amin'ny tompo tany fa hanina ao atsika ireo. Haleluya sana. Inona reo hoantsika tahaka ny omambamangy reo hanina ao atsika reo. Tsika tsy tahaka ny tsingentana zany eo anatrehany fa hoantsika reo sakafotsika reo hanina ao atsika ireo. Aza matao asasana zay mahatonga boosteenao androany boosteka enao androany tsy atahotra ny olana io boosteka enao androany tsy atahotra ny zavatra io boosteka enao androany atrana ny vision io harinao anao io harinao anao io arapako io fitanao io tavavoakanao io sahimanao zavatra ary za matahotra zay karazana olakolana ohatry hoe ampitotongana ny fiainanao zany ireklamianao ve satana ataovy ao anatin'ny sainao Jehova miaraka amiko tsy azo ampidinina itsony aho efa nakarin'Andriamanitra tsy azo ampidinina itsony aho tiako be ny fisainan'ilay anabavy anankiray any Frantsa resaka tamiko tamin'ny herinandro ty papa zaho zy nanonofy aliny nahita saka mainty be atao anatin'ny nofy mijery anahy de rehefa aveo koa nahita alika mainty be de rehefa aveo a nidina taminay escalier de rehefa nifoa izy tonga de nivavaka fiainako tsy mety ray zany fa miakatra tsy mety ray zany fa miakatra tsy mety ray zany fa miakatra tsy azonao ampidinina io zay misy manana mpianatra i pasteur Isidore zay ny ataripahana ny pasteur Isidore. Alleluia. Tonga de tahaka ny avy tany hoe famosaviana pidina réclamation pidina azy zany maninona nisy saka zaho zy nahita saka nampinono ny zanany ka izy mangetahita ambanana taranaka io saka io raha misy biby tena mangataky indrindra de inona saka le saka zany signification enao angataka foana fa tsy azo fa manomboka eto sa manantery aminao tsony izany ary izy koa tena nany fisainana hoe sa mahazo mitiny zany sa mahazo mitiny izany teneny ny tenanao sa mahazo mitiny zany sa mahazo mitiny izany misy escalier anankiroa hitako anatin'ny baiboly fa tsy escalier midina fa escalier miakatra anankiray tamin'ny andron'ny Jakoba rehefa natory tao lozy izy de nita escalier ny mipakany amin'ny lanitra ny lohany ary miorina amin'ny tany ny tongony le escalier de misy anjely miaka-midina dikan'izany natao hiakatra ianao fa tsy natao hidina rehefa nifanina tamin'ny Jesosy inatana ela de ozy Jesosy tamin'ny atena ela hoe mbola ho hitanao ny lanitra misokatra sy ny zana sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo amboniny zanak'olona dikan'izany misy escalier miakatra avy ao amin'ny lohanao makany an-danitra mitondra ny valirinao mitondra ny inspirationnao mitondra ny révélation azonao ary misy anjely midina mitondra provision avereny sady tsy mahazo midina zany rehefa hitony hoe tadidina ny fiainanao de aza maraiky mihitsy sady tsy mahazo midina zany sady tsy mahazo midina zany sady tsy mahazo midina zany tsy mitomany rehefa tadidina ny fiainanao manaova marche de prière navavaka mandehandeha sady tsy mahazo midina izany sady tsy mahazo midina izany sady tsy mahazo midina izany amen misy fotoana tsy eo mpandoleny anao mivavaka misy fotoana tsy eo bibitrany anao mivavaka fa misy fotoana mandehandeha mihitsy anao mivavaka mandehandeha manambara fasa manaiky manambara fa misy zavatra tianao hitranga anao misy olona rehefa tsy anaiky izy de miodikodiny za tsy anaiky an'izany fa mino moa tsy andehananao za tsy anaiky an'izany misy fotoana mila manao marche de prière ianao hitako Elisa rehefa maty ny zanak'ilay vehivavy Sonemita izy nefa naminany mba azo an'io zaza io ilay madama de rehefa maty lay zanak'ilay madama tsy namelany le madama izy ary nitazomin'le madama ny tongony lelan'Andriamanitra za moa naniry zaza taminao za efa niteny taminao zaho tsy mila an'izany kanefa naminany tamiko ino de nahazo an'le zaza ihany de reo maty izy am'izao ino ihany natonga an'ireo tsy nisy an'ito zay nisy vo maty izy io zay Elisa hoe tena nafeninao tamiko zavatra io Jehova tsy mantenenina tamiko eo faty izy na izao andao fa hoanitsika
rehefa tonga tany de niakatra tao am'riana ambony izy satria le vehivavy mitabataba de eto ambany eto anao madama azafady fa le za sy niampisianko niositra ato anato kiakatra. Halleluja. Misy taona mila miala eo mitabataba ny fiarahamonina ianao sy miositra miaraka aminao no mitokana vavaka any amin'ny mangingina. Halleluja. Rasana vavana le zao naona misy taona mila miala eo mitabataba ny fiarahamonina ianao fa ianao sy le ositra ao anatinao hoe no mivavaka eo amin'ny toerana mangina. Rehefa tonga tao ambony tao izy de hoy ny Baiboly Elisa niasa dia nanerana ny trano naninona hoe mandendeha ao anaty trano izy mifoy io zaza io androany mifoy io androany mifoy io androany mifoy io androany safa manaiky io mifoy io fa Baiboly ievina le zaza velona le zaza tenenindeo akaikina misy fotoana mila manao vavaka mandendeha ianao marche de prière. Amen, amen. Rehefa hitanao tadidina ny fiainanao aza manaiky sy manaiky an'izao sy manaiky an'izao sy manaiky an'izao sa natao hiakatra sa sy natao entina sa natao manoso sa sy natao hiemita amin'ny anaran'i Jesosy. Faza mihodina amin'i Jehova ianareo ary aza mataotra ny tompo tany fa anao atsika ireo ny fiarovany efa niala taminy. Zany fisainana ny fiarovany efa niala taminy ka na de ngezabe azy reo efa niala tamreo ny fiarovany tsisy dikan'ireo hoe tratratsika io vision io tratratsika io tanjony io tratranao io tanjonao io tratranao io vision io raha ny andavaka liona ny andetenanao de tadio fa liona tsisy nify liona miaraka aminao ao. Halleluja. Liona tsisy nify vereny liona tsisy nify poziny fotsiny io fa rehefa sokafany vavany jarena tsisy nify anaikitra anao akory ao. Ny fiarovany efa niala taminy tahotra no mahatonga anao rava tahotra no mahatonga anao tsy mandresy tahotra no mahatonga anao tsy tafavoaka fa maninona ny matahotra tsy ampitenin'Andriamanitra tsy ampivavaka hafa mihitsy ny fahasahiny olona ampitenin'Andriamanitra ao anatiny hafa mihitsy ny fahasahiny olona ampivavaka. Mahina tsara vera lasana vavamanana hafa mihitsy hafa mihitsy hafa mihitsy hafa mihitsy hafa mihitsy. Ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova momba atsika ko aza mataotra azy ianareo. Andiny fafolo fa hoy fiangonana rehetra toray vato izy roa lahy kanjony voninahitry Jehova ny seho tamin'ny trano ilay fiaonany tiako be ny olona ifampitaona hitorabato fa ny voninahitry Andriamanitra ifampitaona ho eo amin'izy ireo. Inona ny zavatra nisy teto lasana vavy rehefa niala tao Egypta ny zanak'Israely ho any Kanana rehefa kaiky tonga ho any Kanana ireo tena niraka mpisafotany 2,000 lahy i Mosesy satria izy no mpitarika ny zanak'Israely. Ndana jereo nareo tany zay idiratsika zay lazain'Andriamanitra fa idiratsika eo jereo manahoana le tany mavokatra ve io tany io sa manahoana. Talonaka ve io tany io sa tany mazana misy azo ve ao satsia zay ny atao mandinika manahoana io tanyn'olo vaitsika io mba dinio ny destiny anao dinio le zavatra anao no manina Andriamanitra anao manahoana izy io zay no mahatonga satria hitako loatra io destiny eo alohantsika eo mahita fiangonana feno voninahitra fiangonana mamirapiratra sy mpino matanjakara ara-piainana zay nampahitan'ny tompo. Halleluja. Zay nampahitan'ny tompo ana fiangonana matanjaka mega eglize fiangonana miroborobo olona tonga aloha daholo nazakazaka mamonjy fivoriam-bavaka ary miala avy eo amin'ny fiara. Halleluja. Miala sasany miala tiktik sasany miala eo amin'ny tomobiliny miditra anaty fiangonana pasteur mirehitra mitondra mambavaka alohany anomboany fotoam-bavaka pino marobe nemponemponany folo andeha hitova maheno ny databasy. Zay napahitana mahena tsara venao napahitana koa fanoroany amin'ny voninahitra ny fiangonana
volinahitra feno mpitandro ny fandriampahalemana miaraka amina fitaovam-piadiana. Misy manko le hoe arme blanche fa misy le hoe arme au feu. Ny arme blanche bâton, zany hoe zavatra tsy mafaty sy ny tariny, fa misy le hoe arme au feu. Ireny polisy tonga eto isaky ny sabotsy reny miaraka amina arme blanche, zany hoe reny no fa ny zavatra nampahitany tompona arme au feu dikan'izany tena misy arena ao am'le fiangonana, de ambenana mafy le fiangonana. Nahita parking na moto vitre, arova tsy hoe fatorana rojo vy le moto, fa vitre, cabine vitre, moto vaovao daholo ny ao. Halleluja. Tena miretirety feno voninahitra de zay tompo ho matotra, tsy maintsy tonga any io. Ny tompo maneho fiafaran-javatra fa tsy maneho ny zavatra iseho iny ampandehanana. Parcours afenina aminao fa ny destiné avokany aminao. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny Josefa hoe io ny rahalahy raiky ambin'ny folo lahy miankoky ao anatrehana, fa tsy nasehony hoe io vadiny Farao anolana anao. Ny arrivé atorony anao fa zavatra tranga eny an-dalana tsy atorony anao. Zany no mahatonga anao mila hery, ome oery atompo afako manaraka anao, ome oery ae, ome oery anarako anao, na omora anao sarotra, ome oery aho. Sagana vetivety mitsagana vetivety, vetivety averena ome oery a Jesosy, ome oery atompo anarako anao, na amin'ny mora, na amin'ny sarotra, na maesina inarana, ome oery aho, akatoavako anao, ome oery aho, tsy emotra, sady fantatre fa na manahoana alava ny alina, tsy maintsy posaka ny afarany masoandro. Na manahoana aesina amin'ny alina, tsy maintsy posaka ny afarany masoandro. Ome oery atompo anarako anao, akatoavako anao, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Tsy voatery ho fantatro ny zava-misy eny am-pandehanana, tsy voatery ho fantatro ny zavatra tranga eny an-dalana. Ome oery atompo anarako anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo toerana ny tompo tsy mampafantatra mialoha zay tranga eny an-dalana. Zany no mahatonga anao mahita komba be lehibe eny an-dalana. Zany tsy mampety le mitory promesse fa tsy mitory parcours. Le teny fikasana ihany no torina mampiverin-dalana sady mampakivy, fa tsy maintsy torina ihany koa niady zay atrenao. Andalo an'ity fa izao raha momba anao Andriamanitra tsy maravanao reny. Ny fiainana kristianina tsy fiainana tsy misy ady. Andriamanitra tsy ary nampanantena fiainana tsy misy ady, fa Andriamanitra nampanantena fa momba anao izy anatiny ady. Tsy nampanantena izy hoe fiainana tsisy afo, fiainana tsisy honitana, fa ozy izy hoe raha mamaky ny afo ianao tsy omay, tsy rehetra aminao milelafo. Dikan'izany misy inona vakinao misy afo. Raha mita ny ony ianao tsy andifika anao izy. Dikan'izany misy inona hitanao. Hoy Davida amin'ny Salamo 23, raha mandeha mamaky ny loasariky ny fahafatesanao, avereno hoe tsy atahotra loza fa ianao no amiko. Dikan'izany misy inona vakinao misy loasariky ny fahafatesana. Ianao zany ao manam-poiza fa hisy ady, ary zany no mahatonga anao tsy rehefa tonga ny ady vo eo anao vo ikotrana. Tsia efa mpanao entraînement isanandro ny boxeur sy ny karateka, le mpanao karate, ny mpanao kickboxing. De rehefa tonga ny fotoana raikitra amizay fa tsy hoe iady izy amin'ny ray volana dia 2 andro alohan'io izy zay vo ikotrakotrany. Tsia tapatapaka am'izany nify folaka ny ranjo. Eo ny ankabiazany mpino miatrikady rehefa avy any zay hoe ifadianina fadianina ny ndala mihinan-kanina de manam-poiza ho resy. Fa ka izy eo azo atao an'izany nahazo vo mafy avy any
tsy mba mandeha mivavaka, tsy mba mandeha mivavaka fa dia betany vadiny, betany vady, nisy rano vadiny am'izay vao hitady any tompo eto. Afaka toroa andro vao mandray anao, satria isan'andro anao natsiko tsy tonga, ilaino am'izay vady zao de zao anao tady, afaka roa andro. Mandreha tsara ve anao? Oza lera labavy anankiray tsy niteraky izy fa tonga tato izy nahazo taranaka, mpampianatra sekoly alahady izy amina fiangonana anankiray, de nahazo taranaky izy. Rehefa tonga tato de rehefa nahazo taranaky izy tsy tatsony afaka roa taona tany hoany namonjy fivorina atao amy gymnase couvert izy rehefa nanao etsika atao atsika, de mbola fantapantaky ity le anabavy. Dia nifampiresaka tamin'ny maman izy, zany ny antony tsy nandeha nivavaka, tsy nandehanako nivavaka itsony, tsy navela ny vadiko e, tsy navelan'iza hoe nefa tato am'le tsy namelana azy no nazahoany izy mivady an'le zazy. Dia am'izao izy am'izao neny nilan'le vadiko aho izy. Izy nilan'le vadiny andeha ho azy indray mivavaka. Ty tsy haiko mihitsy fa zay le vadiko ane tsy sady tsy navela ny vavaka nefa tsy haiko koa ne ratsy ne zany vadiko zany, ne ratsy ne zany. Olona ratsy be ohatran' zany ny alanao am' Jesosy. Ary izy zany enao zany ne elany koa rehefa avy eo. Aza miandro olona nenao vao matanjaka ara-bala, sa zao matanjaka tsara mihitsy. Amen. Aleo avy zay ho avy. Satria hafa ia ny olona manko izy nefa nanao sauta longueur. Atsangano hoe tanany zay nanao sauta longueur. Ia ampidino ny tanany. Ahoana ny atao hoe sauta longueur? Miazakazaka ianao de manitsaka planche zay ianao sy planche zay hitsanao de rehefa avy eo manino ianao saute lavitra be ary ianao. Fa ianao raha manao sauta longueur tsy maintsy maninona aloha maka elon, zany miemotra kely lavidavitra, arakaraky ny emoranao lavidavitra no anananao aopi tsara. Iazakazaka anao de hitsanao mafitsambikiny anao. Zay mahatonga nambola lavitra aza niady aleo lavidavitra ty anao de efa maka aopi tsara. Fa rehefa tonga io aty io hitsanao ray aman-day tsambikiny ary ianao. Jereko ny amainy nanao raha lasanao ka na misy ady ho avy eo, zay efa vonina, zay efa zatra, zay efa pare. Misy mirehatra veto fa ny olany sasany savà ny fiainany de tsy mivavaka izy, milamindamina ny fiainany fa ngapafolo-karena zany foy ho an'ny tompo. Milamindamina ny fiainany ala-mivavaka zany tsy raha iny zany, tsy tao am'izay raha nga miditra firy moa ala-mivavaka laka misy hoe potika tsisy vola tsisy fidiram-bola am'izay izy. Tompo rehefa mbatahinao aka miverina tsara be fidiram-bola anakay, zahanao ampahafolo-karena am'izay efa tsisy izy voanao ony eo izy vo manontany karakory ma manao ampahafolo-karena io e zao ianao de efa maka elan sahady. Raha ho avy ny ady tsy ady aminao tsiny io fa planche tsara io. La zao ny olenanao raha ho avy ny ady hoe ka zao ianao fa maka elan sahady tsy ady io fa planche tsanao andiananao lavitra. Amen. Raha lasana vavy mahereza sy matanjah ianao, mahereza sy matanjah ianao. Zanak'Israely avy any Egypte rehefa kaiky tonga eo a-Kanana, misy mpisafitany 2,000 ny rano Mosesy tanajery eo tanàna eo. Manahoana io tanàna io ao? Mamokatra ve io tanàna io sa tsy mamokatra? Misy azo ve ao sa tsisy? Mahery ve ny olona ao sa osy? Fa misy omana atsika fa misy omana atsika. Rehefa niverina avy tany ny mpisafitany 2,000 efapolo andro reo nandinika an'le izy tao de nitondra voaloboka sapao-boaloboka anankiray. Olona firy no milatsa azy teo iny?
olona no milanja sapaona voaloboka anankiray grapina raisin voaloboka. Misy izy io tazomina ohatran'izao grapina raisin mandeha amin'ny Shoprite anao vidy raisin dia tazomina ohatran'izao, fa ny an'zareo olona no milanja azy tena mavokatra, tondra dronono sy tantely tokoa, mizezika miasa ao dia zezika Jehova. Ary le olona tao manko intelligent be, hain'zareo mitoetetry ny tany zao mizezika ampiasaina amity tena manan-tsaina be ry zareo. Reo anefa ny tompon'ny tanàna tao, tsy olona marary lava fa olona matanjaka. Afa hoe le efa ho faty reny daholo dia efa olona efa retirety reny daholo mipetraka ao dia olona mora tsofina kely dia maty, fa olona matanjaka. Ny taranaka mipetraka amin'io tanàna io dia taranaka fanamanambady. Tanao tamin'ny andron'ny Genesisy toko fahenina hoy ny Baiboly hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanaka vaviny olona dia nanambady arak'izay tiany tamin'ireo. Le zanak'Andriamanitra voalaza tamin'iny anjely niodina avy tany an-danitra tany nanambady an'ireo vehivavy olombelona tsara tarehy, dia rehefa nanambady an'ireo izy dia niteraka olona ngeza be géant no nivoaka avy ao. Reo le mpisetrasetra, dia reo zany no anisany mipetraka tamin'io Kanana io. Zany no anisany nandrikanana ny olona tamin'ny safodrano tamin'ny andro Noa anafoanana an'ireo taranaka reo satria nifangaro ny olombelona dia nifoanana. Fatao nisy anankiray tamin'ny zanaky Noa, saiko ny fanahirahita amin'ireo tao. Dia nisy le atao hoe Kana avy tao amin'ny zanaky Noa, zafon'ny Noa, satria zanaky Noa anaky firy? Telo: Sema, Hama, Jafeta. Dia nisy tamin'ireo amin'izay nanan-janaka dia izany anarany Kanana. Io Kanana io amin'izay no tonga tao niteraka tamin'ile tanàna nisy azy, io amin'izay no tonga hoe Kananita. Mandeha tsara ve anao raha lasana vavy malala? Dia tao nipoira an'ireo olona ngeza be reo satria tao amin'ny zanaky Noa nisy ny fanahiray tamin'ireo olona ireo, dia nitondra voa tamin'ireo olona ireo, dia niteraka an'ireo olona ngeza be ireo. Reo no nipetraka tany amin'ny tany Kanana amin'izay, pavana be, géant be, avo be, tsy fantatra firy metatra ireo. Kanefa Andriamanitra efa niteny tamin'ny Abrahama hoe ho an'ny taranakao ity tany ity, ho an'ny taranakao. Kanefa io Kananita io no mipetraka ao. Tonga ny fotoana ambapona n'io tanàna io, ao ry zalahy ngeza be, raha lasana bavy ny destiny reo efa vonona mazava tsara, fa misy Kananita io anoloana eo. Raha tsy mariary ianao saravanao io Kananita io, ary zany no mahatonga na mitari-bavaka aminao angera lasana bavy. Mila vavaka, mila herin-tsaina, mila finoana, mila fanatitra, amen, mila herim-pana. Raha tianao hiala eo anoloanao io Kananita io izay rito manakana ny destiny anao. Tsy tentsony eo varavaram-by fa rito io akisakitsika io hita amin'ilay destinentsika izy. Rehefa niverina avy any ny zanak'isa izy 12 ny 10 aloha dia niteny le tanàna aloha tena tsara le tanàna reto zao nivokatra avy any, tena mamokatra le tanàna, fa le olona maventy aho. Zay ho aty ao anatrehan'ireo ohatry ny valala kely ake zany, ary reo koa rehefa mijery reo ohatry ny mijery valala. Tsika tsy miakatrany zany, tsika fa maty any tsika. Sosotra amin'izay i Jesosy i Kaleba manginonareo satria ninona ampara rehetra olona, ampalevona ny finoany olona. Za rehefa tonga eto tonga hibosteny finoanao fa tsy ampara rehetra anao. Alleluia, rasana mafamalala. Reto pasteur reto rehefa mijoro reto tonga hibosteny finoanao, fa tratranao io anjara voateninao io, tratranao io destinenao io, tafakana monimony anao raha lasana mafamalala. Maranitra anao miala eto, isaky ny aveto an-tany masazy anao dia mirehatra maranitra, ary miala veto anao mavita zavatra,
Joshua manginareo sy Kaleba. Hoy ny Baiboly vakitsika tsara ngezy teo. Ny andininy fa 7 kanefa kosa mahery noho ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna de mimanda sady lehibe de lehibe. Izy zany matahotra de atao zay tonga ny olona tsy andeha any soa miara-maty any. Ary kosa ahita niteraky ny anakita teo zahay, ny Amalekita monina amin'ny tany atsimo, Etita, Jebosita, Amorita monina amin'ny tany avoana, Kananita monina eo amoron'ny ranomasina, eo amoron'ny Jordany. Azavainy mihitsy zany hoe voatafita ny ranomasina ianao, vao tonga eo amoron'ny ranomasina eo amoron'ny Jordany ianao, tonga de Kananita mihitsy neo a. Le ngeza labe reniny eo a. Tsy possible ny idiratsika eo izy. Ora lasa labavy, na tsy misy tany aza eto amin'ny ville eto, raha sitrapon'Andriamanitra, raha tian'Andriamanitra mbola eto amin'ny ville eto, mahita tany omenatsika Andriamanitra anakanana fiangonana ngeza fe meka eglise. Alleluia. Mavita zavatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mavita zavatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy aho hoe mavita zavatra. Anokatra tsainy ianao eny amin'ny toerana misy anao de hoy ianao hoe efa maro ny épicerie eto, anga mbola azahoana koa ty. Oh, miavaka ianao, miavaka ianao, miavaka ianao. Na misy fiangonana maro aza eto mahajanga eto, ka maro be ny olona miditra any anatin'ireny fiangonana reny, fa mbola miavaka koa eto amin'ny fanay voninahitra. Alleluia, rasana mavana. Anambady anao tsy hitanao ifieriny lehilahy eto ambony tany, tsy hitatsony zay idirana. Iavaka ianao, miavaka ianao. Alleluia. Rasana bavy malala. Andriamanitra anao zavatra, aza matahotra fotsiny ianao. Andiny fa 3 fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehana misesikanana hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba ahazotsika azy fa haresy azy tokoa isika. Zay ny atao hoe mentalité. Andeha isika hiakatra mihitsy sika azahotsika azy fa haresy azy tokoa isika, fa ampanginy zany atsanga tsy amanorana resanao zano izy. Mampalemy ny filon'olona eto ianao, fa tsika sy anao samby tany, ary nahita fa tena zany tokoa ny tany, fa tsy tokony zany lazainy ny vavanao, fa ny Andriamanitra lehibe miaraka amintsika. Tokony ino notoinao eto izy fa tsika be ny problème eo. Rehefa miatrika zavatra, aza mijery ny akiraviny, fa jereo ny grandeur, ny alebiazany Andriamanitra miaraka lehibe ny ao anatinao no ny eo amin'izao tontolo izao. Mety anatina aretim-be angamba ny fianakavianao, mety tsy fantatra hoe inona anao, aza mijery ny alehiben zany aretiny zany, fa jereo ny alehiben ny Andriamanitra. Tsy fantatra hoe inona ny atrehanao androany, manana vina va ianao, vision ambony va ianao, kanefa tsy ampy ny ampelantananao. Jereo ny alehiben ny Andriamanitra. Tratranao eo raha lasana vavimalala. Mahita lehilahy sy vehivavy atratra fanamby ambony aho. Raha nabavy raha tseho ny rangahy iny, raha melany ianao 3 taona zay izy mialanao na 4 taona, ka nentinao mambavaka tsy nentiny verina, velona any aza atao tolom-bavaka tsony aloha zany, fa tenenao mitomby atsangano ny fianako Andriamanitra. Atsangano ny fianako Andriamanitra. Mety misy an'ireny pension alimentaire ireny tsy ateriny tsontsomeny tsony, toy zay ataovy zay ataona fotsy raha ingo mandehanana amin'ny polisy any, aza miasa sainany amin'izany tsony. Manana mentalité hoe tsy voatery misy aviany zay vao velona ianao sy ny zanakao, fa tenenao mitomby atsangano Andriamanitra. Io tananao ratsan-tananao 5 io afaka mavita zavatra eo. 5 ny olona 5 koa ninao, zara lasana bavy de zany ny ao an-tsaiko, zay zavatra vita ny olona, fa hoana ny tsy havita, fa hoana ny tsy havita. Samy olombelona izao, samy manana maso roa zao, samy manana vavorona anakiroa zao, samy manana loha zao, tanana ratsan-tanana ratsan-tongotra, fa maninona ny olona mavita, za tsy mavita. Ny ampopoky te zao mandalo eto ambony amin'ny tany, fa tsy mandrakizay. Za zao manana ny taonako, ary manisa taona hoe mety ho 4 taona sisy, raha taona normal, satria ny Baiboly de milaza 70 na 80 raha tahiny kamateza indrindra de mba manova compte ianao. Ary ny Baiboly amin'ny Salamo 70 andininy ambany ao, mampianaranay, anisa ny andronay, ahazoanay fo endry. Ny olona manomboka manisa ny androny manomboka endry amin'izay. Efa zao azao sisy ity kely ity sisa ho ana eto amboniny tany, ka raha tsy avokako amin'io ny destineko, tsisy fotoana ivoahany zany tsony, fa terina any ampasany miaraka amin'ny kapesity ato anatiko. Mandeha tsara, zany no mahatonga atsika tsy miblagy hoe teneno namanao, zany no mahatonga atsika tsy miblagy. Ry tanora,
mbola latsaky ny 20 taona venao zao avita zavatra goavana ianao raha zao ianao miomana sady raha zao anao tsy andeha andany andro amina sipasipa sy adalàna sy fanalanjaza sy sigara sy mitoka sy selfie hita j'aime sy commentaire ilazany olo le bellenji gialy kino tsaky kinina labere kinina sa kinina mpanjaky io manao afro be de moly atotry zao de iny avoaka eo dia gialy izy tsy haiko hoe gialy inona daholo dia zany ny ataon'ny tanora vavy am'izao manomboka amity mahajaky tetra ny avarabaratra rehetrarehetra gialy tsy haiko gialy ninona izy kinina ny oaizy eo be vokany oloneo dia manala zazy eo dia miforoporitra eo ny tranonjanakao mandrapatonga ny fotoana nambadianao efa lany manja anao fa Josefa tamy fa 17 taona neo manasady ho any amin'ny destiniany zareo 13 taona izy premier ministre tao Egypte nahazo an'ilay voiture foentiny farao Alléluia. Tsy mitady aja fa rehefa mandeha izy dia misy officier milaza hoe mato alay tonga de respect rehefa mandalo Josefa mba tiako zany nalasana vavy malala tsy zany mitaky aja fa misy aja sain'Andriamanitra omenana satria manomana zao efa saika tara nge zasy anao tenenina manao efa saika tara nge zasy anao teneny zary raha mbola zao no mbola tsy matotra ihany de tsy fantatry tsony anao hoe maheno avera lasana vavy malala nga ao anatin'ny sainao vai nampanginy Josoany olona Josoa zany tsy efa antitra voanonomana destiné vo ino baiboly i Josoa ozy dia nanompo any Mosesy fony mbola tanora kely de veo akaiky ny olona an'Andriamanitra io miaino fahendrena tsara miaino le sagesse ao anatiny finalement nametra tanana teo amin'ny Mosesy teo ny baiboly hoe ny finran'ny fanapahendrena izy nanana sagesse am'izay izy nijoro teo anatreny Israely de ozy ny olona hoe tahaky ny enona ianao Mosesy ny enona ianao eno ny olona izy satria feno fahendrena alleluia rasana vavy malala oka ho hafa mihitsy ny ao an-tsainao manomboka izao aza mandany andro tsony dra lasana vavy kelenge sise ny fotoananao aneme mandroso hoe enao faly rehefa mankalaza anniversaire fa za rehefa tonga ny anniversaire tsy faly fotsiny any fa mba mandinika kely mefoy ny andro io ny sisa nataterako azy satria misy zavatra goavana napetraka Andriamanitra ao anatiny io mila avoaka io manam-piarana eto amboniny tany mila atao inona tiako ara miala eto amboniny tany tena vita mihitsy tafavoaka ny tato anaty kiray manontolo réalisé ary ny zafo keliko irehare hoe zay zafo l'Isidore andrianirina alleluia rasana vavy malala hotononina mpanajana ny anarany Israely baiboly de milaza miendry mahenina lova ny zafony fa ny adala tsisy nenenina lova ila avy aminy fotoany zao iakaratsika am'izay fotoany zao iovatsika am'izay andeo to matotry ty fivavahany ty fa manova zavatra ity za rehefa mandeha ny miarabe fiera am'izany hoe mampivavaka zany tsy mamenatra zany hoe mpivavaka izany tsy mamenatra zany hoe iny pastera satria tsika tsy pastera reraka manana saina matanjaka sy ambony alleluia teneny namanao tsika tsy zanak'Andriamanitra reraka tsika tsy pino reraka tsika tsy mpanompon'Andriamanitra reraka tsika tsy fiangonana reraka atoato ahita zavatra tsika ny seza rehetra ambaditra moa vaitsika dolo vao nividy 10 atao amin'ny alatsinainy 10 se vidiny anakiray amin'io 10 10 etsy miakatra lizy fa tsika tsy fernainy hoe efa miakatra zany de petraka ambony lamaka ve sanatria ny fiainana ozy ato am'le karana zay nge fa mpividy aty tsy azo ampidinina ve izy oara la raha mise ny fa miakatra dolo ny vidinentana ary mbola iakatra azy io zareo tsara mbola ninona hoe le fiainana karaha tsy iakatra ny herinao tsy iakatra ny ara-pananao
tsy akatra ny farim-piainanao. Osahirana no toronona namanao enao eo amin'io tsy matimaty tsara ire dia tena miteny anao azay miakatra ny zavatra amin'izao miakatra ny gasoil, hiakatra ny kérosène, hiakatra ny frela fiaramanidina, hiakatra daholo ny ofatrano, hiakatra ny facture ny jirama. Fa raha tsy hiakatra ny ara-panahinao dia ny tensionao ny hiakatra. Satria zao zany fotoana tena hoe tokony eo ambony ilay fiainana ianao dia manomboka manapaka, manomboka mibaiko. Zany no mahatonga romodromotra tato ato enrage mihitsy aho io ady ho any amin'ilay destiné amoaka ny ao anaty ao raha lazara misy zavatra ao anatinao. Tsy misy olona vita zany tsy misy olona vita zany tsy misy olona vita zany fa sainy ny tsy misokatra, sainy mahatonga tsy mahita atao, fa tsy misy olona vita izany. Ianao ve dia mipetra tsisy ninina ao anatinao, ianao ihany no tsy mahafantatra. Andao andeha farany lalina, andeha any amin'ny farany mafy indrindra, any amin'ny farany lalina indrindra, amoaka le ao anaty ao. Tsy voatery ho pasteur daholo tsika mianakavy nge, tsy voatery ho pasteur daholo tsika mianakavy. Ianao mety amin'ny sehatra hafa mihitsy no misy anao, fa mandehana lalindalina avaina any anatinao any, fantariny ao anatinao, diniony any anatinao any. Ny anisan'ny secret an'i Davida dia nafantatra ny tao aminy izy. Iny no Filistina tsy mifora io, hiaika ny miaramila n'Andriamanitra velona, nafantatra le tany anatiny, le intime indrindra tany anatiny izy. Hainao hoe tsy mifora izany any amin'ny tovam-pananana nge zany sao dia tsy fantatro zany. Satria Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama, hofrana ny lehilahy rehetra amin'ny taranakao. Fa raha vao tsy mifora ianareo tsy madio, fa rehefa hofrana ny taranakao omba nareo any. Vao niasika ny Goliaty izy dia zany mitany voalohany, zay mifora mombanay Andriamanitra. Feno io maloto kely tsisy dikan'io, tsy mifora io, malala ny antimy minirany anatiny any izy. Mila fantatrao ny any anatinao, any amin'ny laliny iny hoe ina napetraka Andriamanitra any anatinao, any amin'ny laliny iny any anatinao any. Eo mpamantarana an'izany azao. Halleloja. Eo mpatalinana an'izany azao, eo mpamoahana an'izany azao. Ho fitahina ho an'ity taranaka ity. Enao koa mila mamantatra antanino namanao, teneno namanao, mila fantarinao zay napetraka Andriamanitra any miafina indrindra any anatinao any hoe teneno an'izany izy. Hainao tsara rehefa tena mivavaka ianao dia mipotry io, mivoaka io tahaka ny akoho. Rehefa io atody io avelavelany eo vanga io foy zany, fa rehefa hipetrahany tsara io ka hikotrehany tsara, hipetrahany tatraka ny olona mipetraka eo ambony ka napay fretany ao mivoaka io, lasa foy io akoho io atody io rehefa avy eo. Dia tahaka izany freta tsara mivavaka, fa izay napetraka Andriamanitra ao anatinao. Manomboka nenoneny matetiky telefôna anao misy mitady anao, misy miproposé zavatra anao, satria inandray tsy fantatrao le tena antsonao, fa ny olona zinainay no mahita an'izy voalohany. Mandre avy tsisy pokady zany eto tsisy pokady zany eto mikara ambonimbony raha lasa nabavy. Ty fiangonana ty feno olona ambonimbony matanjatanjaka, tsy ny olona very ambony ery no sina blocage hidiny eto, fa ianao avy any ambany ery no ampiakarina hiakatra ambony. Tsy sponsor ianao fa mpiara-miasa amin'ny fiangonana. Andeha hiakatra isika ozy, azahoantsika azy 31. Fa hoy kosa ny lehilahy zay niara niakatra taminy, tsy mahazo miakatra andresiny olona isika fa mahery noho isika hoa izy. Zay le ambany zay. Tsika tsy manaiky sotomina midina, ny atiako ny miaraka na mikorana amin'olona mitondra ny miakatra. Amen, amen, amen. Tiako ny miresaka amin'ny olona mitondra miakatra, tiako ny maheno toriteny mitondra miakatra, tiako ny mamaky tenin'Andriamanitra mitondra miakatra, tiako ny maheno hira mitondra miakatra. Amen. Zay no mahatonga tsy midina, tsy vahana ny discipline. Tara roapolo minitra dia hitendreve voava am'izany discipline. Tsy maninona na tsisy zava-maneno eto, fa rehefa ohatra zany ianao Andriamanitra mamorona mpitendry eo. Halleluja. Teneno ny namanao rehefa siorany amin'ny fomba an'Andriamanitra anao ianao, tsy matahotra fa mila filany olona ianao.
fotoana io vady amena aso anao ialaky ianao misy fotoana io mila omenao lalany ndana hoe misy fotoana ianao miteny jereo zanakatsika fapotika am'izany mitokadranontsika za nge tsy hoe za tsy mafoy anao fa nohony am'le zazy fa misy fotoana gn'olo mila aseonao ndana avelanao Jesosinao hoitatsika iao fa misy olona te andefa miovaovitra ela miova hevitra kely zay sady mangoriny entany za zany niteninao farany aka teniko fafiramray zany ndana misy olona mila omenao lalana indrina fa tsy sanandro anao mifilafolaina foana fa rehefa nanao an'izany kosa ianao tadiaviny Andriamanitra ao misy fotoana na tsy mbola mahita mangirana azy ianao fa mila misy décision mila raisinao ohatrany Bartomeo tsy mahita ny masony kapokany eo anoloany eo asiny olona vola manenoneny reny rondelle fa voanaino izy miantso anao ny tompo mpampianatra dakany ny kapokany nefa ny masony tsy mbola nahita narinilay mantona ny akanjo afatary hoe jamby izy nefa ny masony tsy mbola mahita satria na eno izy miantso azy ny tompo misy fotoana na mbola sisy neninina ny tranga aza misy zavatra tonga de farinao zany maheno atsara venao rasa misy fotoana na mbola tsisy résultat hitanao maso aza mila minina Andriamanitra ianao misy fenana efa arinao sady raha miaraka amina vadin'olona ianao sanatria so hoe mahita vady varinao eo na dia izy aza miantoka ny fatranonao tsy hoe mahita raha asa vo avelanao io fa na tsisy neninina hitanao aza avela ho an'io akanjo maloto io kapoka mahatonga anao mangataky isan'andro bakao lay akanjo pajambany io bakao ndo hitady an'Andriamanitra ajanony ny fitondratena malotoloto sy milamba io ajanony misy décision mila raisinao olona tsy apakabadinao fa ifanadaly ifanorokoroka isaky ny mihetsika io mandrea tsara vai anao mbola tsisy neninina be voka sady izy indray manko efa azoko antoka izy iny teo izy nanjely tsy azo antoka koa ty anankiray ty zany raha lasana vavy a andao matitra am'izay inanainge le teny fitsoranay tokony andaitra aminao e fa vilalana izy rehefa tonga any aminao izy ande ho any aminao iny ande hiasa eny aminao iny de zareo tsy madio ty ivilalana mahita olona tapakevitra zao mivavaka mafy tsika rehefa avy eo iteny amin'ny tompo mihitsy hoe tompo tsy ataoko vasovaso tsony ty fiainana ity amoka ny ato anatoko amin'ny fiarahako aminao a fa rehefa manao zavatra ianao de manomboka ahery am'izay ny tananao satria ankasitrana Andriamanitra ny lalanao ary za mitsodrano anareo mpivarotra rehetra ho grossiste amin'io zavatra io ianao misy fitarana any amin'io zavatra io ianao mandray karaha misam-bolana ankoatrany karaha manao isam-bolana atsangana fotodrafitrasa ianao ampiasa olona maromaro ianao anareo mpanompon'Andriamanitra paster mitovy aminy mpitoro filazantsara anana révélation aty anana lavitra be satria ny révélation no mitondra lavitra révélation no mitondra lavitra révélation no mitondra lavitra be verset ray fa révélé aminao mahery anao teo zany hoe amity verset ty no aviko aty no aviko andiny ny faharoa amy telopolo de nilaza ratsy ny tany zay nisafoiny tamy zanak'Israely izy karana hoe ny tany izay naleana an'io safona dia tany zay mandevona ny monina eo mandevona ny olona monina eo izy karaha hoanitsika de levony eo tsika ke ary ny olona rehetra zay hitanay te de olona vaventy be stafa io vita eo tsika ozy ary nahita ny nefilima teo zahay mitaranaky anakita avy amin'ny nefilimy ary teo masonay a de tahaka ny valaly izahay izy azy zany mahita anazy tahaka ny valaly eo masonay izy zany mahita hoe zay ohatrany valaly ary
toy izany koa izay teo masina dia reo koa sy mahita ny tahaka ny valala zany hoe zay mahita hoe resy reo koa mahita hoe tsisy dikan'izay tsy vonona hiakatra izy vonona hiakatra va ianao amin'izao zavatra resako anao zao engany tsy ho toriteny fotsiny zao fa ho fiainana rahalasana bavy malala afa-dio fiainana ny toriteny eto alohan'ny hiditra ny akanana dia zany no renseignement eniny sika koa mahita hoe io kanana zay efa no resako taminareo fiainan'ny mpino mandresy daholo fiainan'ny mpino fiainy voninahitra daholo fa io misy kananita io moron'izao atany Numéro 14:1 vonaheno an'izany ny Israely tena nanatra ny feon'ny fiangonana rehetra ka mitaraina ary mitomany ny olona tamin'iny alina iny alina ray manontolo zany izy mitomany inona ny mampitomany anazy dia nitonantonantsika ty nefa efa 4 kilometatra avy any Egypte ambara-patongany amin'io toerana eo am'izay izy vao te hiveriny ratsy angera lasana bavy hoe 4 taona iny zay nivavaka tato zao ianao vao reraka indray zao ianao vao kivy indray zao ianao vao kamokamo indray zao ianao vao hivilalany indray miaritra fahamasinana ianao ohatra am'izay miaritra nanao fanatitra ianao ohatra am'izay fivadikanina efa 4 andro ny totaliny nataonao ohatra am'izay zao ianao vao reraka am'izay te hamotsitra am'izay ianao tsy vitako tsony te laza aminao io le destiné io akaiky io izy azavarina mitomany hoe tsy tafavokako tsony tsy vitako tsony fa reto ny tomany nandritra ny alina ny monimonina tamin'ny Mosesy sy Arona hoy ny fiangonana inona enesika mamaty tany amin'ny tany Egypte ihany réclamation aza miverina amin'ny fiainanao teo aloha rahalahy rahalahy tady amerina anao fitondrantenanao teo aloha Satana amerina ny fiainanao tamin'ny fiainana efa nelanao Satana amerina anao amin'ny adalany efa nelanao Satana andao androso tahaka ny anina eo alohantsika io problème ary mivadika sakafo hitanao le lioana nanakana ny Samsona teny an-dalany samatsamary tahaka ny fanasamaka zana kosa nefa tsisy nenenina teny an-tanany lioana ilay adiny rehefa nandeha izy rehefa avy eo nisy reny tantelo ny vangongo teo amiray lioana tanao zany le problème mamatinao io mivadika sakafo anao io ao ambadika problème io ny provision manombo mitsangana ao ambadika olana io ny fitahina ary raha marina io olana io fitahina io tena marina lazao ny olananao fitahina io olana io anatrehanao io Samsona nila niady tam'le lioana rehefa matiny le lioana reny tantelany vangongo teo raha voaresinao io ady io sakafo anao io amen ve sakafo anao io mandresy l'esprit de réclamation tsy mandrava fa maninona mandresy hafa le mandrava délivrance le nataontsika tam'le mandrava eto ndray inona izy eto mandresy raha misy fahazaran-dratsy tady amatitra anao tsy mahazo anatsony zany tsy mahazo anatsony zany tsy am'izany tsony tsy manaiky ovatorany zany tsony resiko zany tsy azo averina am'izany tsony sandra teny amilanitra ny tanana dia manombo mivavaka manova marche de prière eo ampitsanganana eo mitenena amin'ny tompo hoe resinao io zava-misy io tsy manaiky verina am'le nahazo anao tany aloha tsony ianao amin'ny adalanao tany aloha fitondratenanao tany aloha tsy manaiky midina tsony ianao samy mivavaka
Sulalani Narpenoksis Wang Savapon Sulalani ni urang menawa ang Savapon Kelftona Trina Vai fato că mi-a zara vote Pică zanția sus satana reclamena Inferno mi-a camu ctane nu Inferno turbaus ctane nu Inferno fieno ctane nu Samarus Sakaf cu iula niu Sakaf cu lala na lecu Tot cu lala niu Utrico romanal Ile savata miaflinina na petra ca watu anatu Sati Ya dama refantadiavano vady mitady zavatra teny ivelany anao fa tsy nahita an'izay tokony vatiny manapatorinyolon'alina izy tena andinika anao taolana lalina miafina ny anatiny azy no navoaka anao aina antsara voatery adama kay tany anatiny lalina tany Andriamanitra ampio ahitan'ilay taolana miafina any anatiko any satria iny ny anjara voatetriko iny ampio ahitan'ilay taolana miafina any anatiko azy ary ampio hamoaka ny sady ao anaty fifantoana satria lay toromasony adaman'alina dia manambara fifantoana mal concentration tanteraka Andriamanitra ampio hifantoka dia fantatra hoe inona le any anatiko any ary amoaka ny sady androso Andriamanitra androso Andriamanitra tsy ho lalaoviko intsony ny fiainako tsy ho lalaoviko intsony ny fotoanako resiko ny esprit de réclamation miakatra tsy azo ampidinina tsy miaina am'izay niveau ny aina ny fianakaviana fa miakatra ambony satria tadiavony satana ho aferiny eny ambany rehefa akaiko tonga eny amin'ny kananako tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany la fampitora-bato azany olona itony fampitona hitora-bato ny olona any médecine ny olona tsy ahoako izany fa ny voninahitra Andriamanitra ihany keo eto amin'ny tranolay miaraka amiko vonina ny androso a Jesosy sokafo ny vava Baiboly dia milaza ny vavako isokatra ambany ny favalo sokafo ny vavanao reseo ny esprit de réclamation mitenena lasao fa tsy ho lalaovinao ny fotoananao tsy ho lalaovinao ny arom-piainana zay omena Andriamanitra anao sotra Jesosy tsy misy ora lalaniko zany tsy misy fotoana lalaniko fa ta zany ary ny asa ataoko tsy asa mandehandeha ho azy ihany koa hoe ho fandanina fotoana na faminona fotoana fotsiny ampio anavaka ny zavatsoa amin'ny zavapona tsy ho zavapona no mameno ny fotoanako na asa tsy misy tika mameno ny fotoanako fa Jakoba tamin'ny andro dia maty ny ainandro izy ary tamin'ny alina dia maty ny fanana izy voaka tao amin'ny labana miaraka amin'ny arem-behivavy izy ary tonga tobo lehibe zaty sy manaiky raha tsy tonga tobo lehibe tsy vavako androany fotsiny zany isa maraina dia miarina takalioana manambara fa vonona manambara fa hiakatra ao amin'ny anaran Jesosy Halleluja aza miany fionana amin'ny pastora fa zao ianao dia mamoavavy eto falatrehan'ny tompo aza miandreny datany be ho pastora io ka rehefa mirava ho tatareko amin'ny olana tsia eto ianao no miresaka amin'ny tompo eto ianao no manambara sokafo ny vava sokafy ny vava sokafy ny vava iainao anaty révélation iainao anaty fanambarana iaina lalina anaty fanambarana tsy tiako ny zavatra ambanimbany satria lehibe ny Andriamanitra mahavalany Andriamanitra miakatra afa tsy midina miakatra afa tsy midina miakatra afa tsy midina
Ande inyaka desi. Oh hansi ket. Isura. Réclamer anao satana iverina amile fiainanao tany aloha fa nandevozana na nandevozananao tany aloha atao hoe tsia le vavakantsika anao anao tsia amin'ny satana anao tsia ny sikaporatsy anao tsia ny lalana tsy izy rehetrarehetra anao tsia andreo filana maro izay tsy mitondra soa ho anao tsia andreo fahalainana anaraka ny tenin'Andriamanitra anaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa anao eny manoloana ny tenin'Andriamanitra samy mivavaka anao ko zao lavaka olo zava-poana mandany ny fotoana lavaka nakamokamona mivavaka lavaka ny fahalainana mivavaka maraina amin'ny aly lavaka fahalainana mamaky tenin'Andriamanitra lavaka miara-tsiam-panahy ara-tsiatoetra rehetra tsia tsy afaka tsy mety am'izany tsony ary efa kaiky nanjara vatena efa kaiky fisainana tsara io lavoko ny tsy fombiazana lavoko ny échec lavoko ny tsy fombiazana lavoko ny fiainana mampimaly ara-pananakatsika lavoko zany tsy maintsy tonga amin'ny anjara voateny fa tsy maintsy masinao tsy maintsy marina tsy maintsy mataotry an'Andriamanitra tsy maintsy mandeha mahitsy aho eo natriany tompo tsy maintsy menao fadiovanao tsy maintsy tsy maintsy masina tsy maintsy marina tsy maintsy mahitsy tsy maintsy mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy miaina amin'ny voninahitra raha zaho ao tompo androany tsy maintsy masina ianao tsy maintsy marina ianao tsy maintsy atahotra an'Andriamanitra ianao tsy maintsy satria anatratra ny anjara vaterinao ianao Tsy maintsy miaina amin'ny voninahitra Andriamanitra. Tsy maintsy miaina amin'ny voninahitra Andriamanitra.
Sa maintsy miaina amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Sa maintsy miaina amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Haleluia. Manompo manambara amin'izay. Sa maintsy miaina amin'ny fitahian'Andriamanitra. Sa maintsy miaina amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Sa maintsy miaina amin'ny fitahian'Andriamanitra. Sa maintsy miaina amin'ny fandresena. Tsy azon'ny Satana reklamena hitiny izany zay nahafaty ny raiko sa mahafaty zay nahafaty ny mpiretampo tamiko sa mahafaty tsy fitovy amin'ny nahafatesan'ny fianakaviako ny hahafatesako. Zay nampahatra an'ireo tsy nampahatra. Zay nijanona an'ireo tsy hijanonako. Manompo mamaky réclamation. Manompo mamaky réclamation. Lazao tsy mahazo anao zay nahazo azy. Lazao tsy mahazo anao zay nahazo azy. Lazao reseo zay nahafaty ny mpiretampo tamiko tsy mahafaty. Zay taona nahafatesany tsy hafatesako. Zay taona nahafatesany tsy hafatesako. Zay limite tsy limitiko. Tsy misaky ty teny ity sa miteny. Zay taona nahafatesany ireo mpiretampo tamiko sa maty amin'ny taona io aho. Zay taona nahafatesany raiko sa maty amin'ny taona io aho. Zay fomba nahafatesany sa maty amin'io aho. Zay olana nahazo an'ireo sa mahazo aza satria momba Andriamanitra sady hafa-mihitsy, sady hafa-mihitsy, sady hafa-mihitsy. Alleluia. Asa malemilemy anao fafanaraka amina fatakarana. Prie avec révélation. Alleluia. Reo tsy nazo nanan-karena fa samy mahazo manan-karena. Reo tsy nazo nanompo an'Andriamanitra tsy leken'ny Satana fa samy manompo an'Andriamanitra. Samy masina manapiavany tompo. Samy masina manapiavany tompo. Samy masina manapiavany tompo. Samy marina. Tamin'ireo nisy ny sarapady fa satsy mahazo ny sarapady. Tamin'ireo nisy ny sarapady fa satsy mahazo ny sarapady. Tamin'ireo nisy matianaka satsy mahazo matianaka. Zay tsy zava-nisy tanino tany na nisy ratianaka satsy mahazo matianaka. Resiko réclamation rehetra. Resiko ny réclamation rehetra. Resiko réclamation rehetra. Sa mahazo mitondra fiara, sa mahazo manangana trano, sa mahazo mitondra fiangonana lehibe, sa mahazo mitondra filazantsara amin'ny firenena maro samihafa. Sa mahazo miaina amin'ny fiainanam-bola amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Manompo miteny avereno amin'ny lohan'ny tokantrano, avereno amin'ny lohan'ny sain-janaka, ny zanako endry manan-tsaina makatoro Israely manana fomba sy mahazo miaina amin'izay miaina ny mpiretam-po, miaina
Mani, cara Cavina, aleluia. Eu sei fanata, Rosana com fanata. Sadia Famis, Sadia Famis, Sadia Famis. La gloire de Dieu. Isidore Volvawa, Tulunne Narano, Samir Vava Kasami, Isidore Volvawa, Isidore MANDRESY, Isidore Biena Funat, Isidore Simanta, Isidore Simsali, Isidore Simarali, Isidore Simiakadatoso, Isidore Sikile Maina, Isidore Samatfati, Isidore Samatanaka, Isidore Simkata, Isidore Manakarena, Isidore Paduk Naremaja Kwame. Hallelujah. Sinna io Filistina se fura io. Lui è cannara di la remanto fine. Sinna io Filistina se fura io. Lui è cannara di la remanto fella. Ma ieri mi tana cosa che ha remanto ma. Merni sabarena tulliwa na de bielen favar. Velnan vata manzana tu. Arba itan safqua. Nisana kute tu sana koliva mantita na latabat. Arni vat kute aval volum kama vukat awanatan trank. Hallelujah. Se mismuma na wafatasa eu afatank. Taterana ni sanyank. Jehovah no piaria, se ananzava mauria, ma pagna io mi hai mai Swiss, mi tu na io murran se ananzasa kis, mi tarta na famarina non gli naris. La madema ma che lo sa chi fa fatesa no. Se torcia l'uso fai nonno. Mi tsura caso non si te non ma fa torcia. Manus, ma me la tratava che ho l'occhio masso il favor che no. Nica poca che fente fene. Fa suava la sfamra puna naraka. A mia retta yainako. I tueta, lo antanno zioni. L'andre lava. Oh, fa le masche. Alleluia. Sota. Tariwa. Arriva. Se lei non aveva tenazzare tu fuori a tu, siamo a teare. Sai na tu gan peterante ne hanno ci hanno la yete. Alleluia. Fu fai nam lantantana ne descafo va. Penena samsati. Pene non tu parole zie chiagnaro ma non so sai nei sofa come ale tu attiva tu fai che salvata asco fai na ritarete anrante fi frina tsamasati si je no fu flamante manara cano che fu finanziare voteno no Rendo lude se ambiti la destinere deret annatna lo tol I fanapiam no atuna fanom na zara voteno takan ta vita no menas zonatan inne tu ambiti la destinée na no fani kena tam c'est possible sana klaya munwas mfano fani kena tam se naman faval no te tu kai naman no anape no tu lavul faval no Isno no mara secret deret takan na tonni zonatan wavun tata komuna no ariananne no non significa ne plan faval mo no devi sulle rivelersi no su base che no
Vasuin yang nyajara votek. May tangan na saan. Nandiyan na naman sa pagkisa kanyera na fafamet. Nari na mga kanyero. Usapun ng pausafret. Yung sinano. Sapun nandiyan. Sapun nandiyan. Ang kutityan na trafakan. Ni pausafret. Yung sinano. Vela Jesus. Isma demansik. Semana Jesus. Israelas. Asa matawa ta famindu futsnya. Israelas. Ini samu panareu mana kariva. Ambara patungan fata pera di sotuturisau. Avere muba Jesus. Nara karam Jesus. Big Jesus. Hallelujah. Oh. Orebo shakaya bahe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oraba shakaya baho. Irebo boshante kelere mazodo. Ireba bahe karama shendaya. Irebo shakaya ma karamo. Panaone non nangina sad. Nanin nan nyaki na fshokira yano. Mikina faratean fasa nyaki na fshokira. Hallelujah. Rifanyana vetsi fshokira nyara kamno. Fanfanatean tupu nyara kamno. Hallelujah. Yerebo shakala rabo sinderebo shakala. Oriba baba 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 heshakala. Itamlay wafku. Sanuma na wafku tunya família michazo. Awanata ni wafku yo kianza ni wafku azo. Yo kianza ni wafku azo. Yo kianza ni wafku azo. Numa mingi. Mite. Mietska. Mias. Hallelujah. Yes. Miluna yo mfana tena remante dozo. Miluna yo mfana tena remante dozo. Hallelujah.
ito nagsabi. Bisa-bisa let kang suftoso stum Jesus miaka kinais. Naisa mlet kang wala tuan. Naisa mlet kang wala tuan. Kaya sufujam Jesus. Takkan di stuman Jesus ang Peter. Nana fiya na terang. Stuman na. Fierna wang samplo. Stuman tukatando ifernam lon. Stuman fikiran bulano. Ifernam lon. Eno se fer stadi dina. Semana stadi dina insun. Stuman merwano. Stadi dina. Fer. Stuman. Ifernam na. Ifernam na yasa no tewadu. Jesus. Amen. Jesus,
ino man naman na yan ako. Sotrano saja fa MANDRESY. Sotrano saja fa tu jam tanjun awa. Sotrano saja jam valang babak. Sotrano saja fa na manona la fa nyali lawe. Fa ta fa suma chipusa kan maswan. Sai ko ere fa veo maswan ri pusa. Sai ko na pitch maren. Sai ko na miernan. Sai ko na mierton. Van father de sao. Mis maswan ri pusa kan ya. Hallelujah. Kaya fatana ng mafre. Ito kaya bunong panan. Dikya, hallelujah mafre. Namanawo na alavanyal. Sumensipu sa kanya faran maswado. Namanawo na ayos na minyala nini. Sumensitu nga maray na yun. Samver dala na itsuni. Samver ng fanote ulot suni. Mandiana miaraka fisainan'ny mpandresy miala vita hitanao fa hafa mihitsy ianao zao ary anao koa karazan'olona hafa mihitsy avereny za de hafa mihitsy na zao ne olonanao za de hafa mihitsy mahazo plasy tatsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ia. Haleluya. Haleluya.